na tsara fa reo koa indro fa nofy ihany izany zay zany le nofy rafitinina omby vavy mahia fito ny hinana ny omby vavy matavy fito ny saloim-bary efa maina sy efa maivana ny hinana ny saloim-bary matavy sady mamoa fito de taitry farao noho ny maraina ndiny favalo de nitebiteby ny fanahiny ka de naniraka napaka ombiasa rehetra atao Egypte sy ny olokeny rehetra atao izy ary nambarany farao tamin'ny reny nofy reny kanjo nisy nadiray aza na laza izany heviny tamin'ny farao natsoina daholo ny ombiasa sy mipisikity satria mazava ho azy Egyptianina ny farao a de mazava ho azy a tsy antso an'Andriamanitra farao hanontany hevitry ny nofy fa ny manodidina nyty farao mpanjaka ity a de ny ombiasa sy ny pisikidy izay no manodidina anazy de mbola lovana hatramin'izao tokoa ny hoe na ty Afrika na hatrany an-dafy any de be da be ny président république manana ombiasa sy pisikidy hatonona hakana hevitra raha fa misy zavatra manahirana de ny réflexe voalohany indrindra de any am'ireo satria Egyptianina reto ny Andriamanitra ny Israely tsy Andriamanitra Egyptianina de mazava ho azy tsy tady Andriamanitra izany izy anambarany heviny nofy zany fa ny ombiasa sy ny pisikidiny sy ny olokendry eo aminy no antsony kanjo tsy nalaza ny heviny reny de niteny tamin'ny farao le lehibe ny mpitondra kapoaka ka nanao hoe tsaroko ny fahatsoko zao ozy izy fa farao tezitra tamin'ny mpanompony ka nanao ahy tao an-tranomaizina natao anatin'ny tranony mpifeny mpiambina de izaho sy le lehibe ny mpanao mofo ary nanofy izahay indray alina de izaho sy izy samy nanofy araky ny hevitry ny nofina avy zay ary tao aminay de nisy zatovy hebreo anankiray mpanompony mpifeny mpiambina de nambaranay taminy nofinay ka nolazainay taminy ny heviny ka nolazainy taminay ny heviny samy nilazany araka ny nofinay avy izay ary samy tonga arak' izay nolazainy taminay indrindra izany izaho napodiny eo amin'ny nipetrahako fa izy kosa naantony de naniraky farao zany napaka an'ireo olona ireo andiny 5 ary hoy farao tamin'ny Josefa nanofy ka tsy misy malaza ny heviny ary zaho na rehefa ianao hono raha mandre nofy de malaza ny heviny ary Josefa de namaly an'ny farao ka nanao hoe tsy ahy zany Andriamanitra no ilaza izay valiny hiadanany farao ina ary ny hevitry ny nofy rozy Josefa tsy zany mamaly zany fa Andriamanitra fa ianao moa farao zany ny Andriamanitra anareo de tsy ny Andriamanitra fa ny anareo zany rehefa misy problème de ny ombiasa sy mipisikidy sy nondrikendry n'olokendry no anotaninareo fa zao hanontany ahy ianao de tsy zaho za tsy olokendry za tsy ombiasa za tsy pitsikidy a fa Andriamanitra ambony eo nilaza aminao ny hevitry ny nofy zao ny hevitry ny nofy hoy Josefa tamin'ny farao andiny 5 amin'ny Genesis 2:7 zao ny hevitry ny nofy ny farao de iray ihany zay efa ataon'Andriamanitra no nambariny tamin'ny farao ny omby vavy fito tsara tarehy dia 7 taona ary saloim-bary 7 vokatra koa dia 7 taona iray ihany ny nofy fa tsy samy hafa reo fa iray ihany ny omby vavy 7 mahia sady ratsy tarehy zay niakatra nanaraky ireny dia 7 taona ary saloim-bary 7 tsy misy voa sady mainy rivotra avy any antsinanana de 7 taona mosarena de la efa nolazaiko tamin'ny farao teo hoe zay efa ataon'Andriamanitra no asehony amin'ny farao zay efa ho ataon'Andriamanitra no asehony amin'ny farao ho ampahafantarana amin'ny farao mpanjaka zay efa ho ataon'Andriamanitra amin'ity firenenao ty de zao no heviny andiny 9 indro izy 7 taona zina indrindra eran'ny tany Egypta rehetra ary manaraka zany koa de izy 7 taona mosarena ka hoa dino ny fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany Egypta ary horitry ny mosary ny tany ary ny fahavokarana amin'ny tany de tsy ho fantatra noho izany mosary manaraka azy zany fa ho mafy indrindra izany ary naverina indrony nofiny farao satria efa voatendrin'Andriamanitra izany zavatra zany ka ho tanterahan'Andriamanitra faingana naveriny impiry ny nofiny farao ozy izy naveriny indrony nofiny farao ary ho tanterahana haingana izany ho tanterahana haingana de haingana izany naveriny impiry le nofy indroa de mba ampitao amin'ny zavatra ianatsika amin'izao fotoana zao koa ny nofytsika apocalypse ty naveriny indroa fa ho tanterahany haingana zany fa nyresahany tamin'ny 2013 venao midosy compte fa iverina indray izy amin'ny 2018 naveriny indroa zany fa ho tanterahany zany teniny zany aminjena ty firenena malagasy ity satria misy mosary eto mosary ny fahalalahana amin'ny teny mosary ny fandriampahalemana mosary ny anikohoanina mosary
ny kolokolo isan-karazany zany mosary 7 taona ny aretina peste zany mosary fa zao ho tantaran'Andriamanitra ozy izy ny teniny 9:30 koa ankehitriny aoka farao iza lehilahy manatsaina sady endrika hanendry azy anapaka ny tany Egypte aoka hanao zany farao ary aoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany tsy amorony hadimy ny vokatra ny tany Egypta amin'ny taonjato 7 taonjina 7 ary aoka izy ireo anangona ny hanina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo ka amory vary be amin'ny anaran'ny farao ho fihinana any amin'ny tanàna maro ka aoka hitahiry izany izy ary aoka izay hanina izany ho tehirizina ao amin'ny tany ho amin'ny 7 taona mosarena izay ho tonga amin'ny tany Egypta mba tsy ho simba ny mosary ny tany ary sitraky ny farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany dia hoy farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika ary hoy koa farao tamin'ny Josefa satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao zany rehetra izany dia tsy misy lehilahy manatsaina sady endry tahaka anao koa ianao no apaka ny anapaka ny ato antranoko ary araky ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra ny seza fiandrianana ihany no alehibe ahy noho ianao iza ny olona mety ahavitan'izany ianao ihany navoaka ny heviny ka domena anao zany ny fahefana sy ny fanjakana ny seza fiandrianako ihany no elanelantsika isanao ozy izy farao ka dia tanterao ny teninao dia nytanterahana tokoa ane zany ary dia niadana ny vahoaka na dia atao anatin'ny fahoriana sy ny mosary 7 taona satria ny solokendry no tendren'ny farao ny solokendry no tendren'Andriamanitra tonga tany Egypta ary dia navonjy ny taranany rehetra i Josefa raha tantaraina avokoa izany rehetrarehetra izany dia izay no natonga ny vaky tenintsika ato amin'ny perikopa Genesis 7:7 ty leny amin'ny Josefa 9:20 sy manaraka Genesis 7:7 ny 9:20 sy ny manaraka tsodrany Josefa nataony Jakoba taminy rainy zany Jakoba rainy ozy izy hoe Josefa dia sampana mahavokatra eny sampana mahavokatra eo andorano izy ny rantsany mananika mihoatra noho ny fefy izany hoe raha tsy io Josefa io zany dia tsy nahamokatra ny tany Egypta ray manontolo fa maty ny mosary teo mitady Josefa koa zany ny firenentsika mba aivoahana amin'ity problème misy eto amin'ny firenentsika ty tady Josefa mamokatra koa zany mitady en'izany koa ny firenentsika 9:20 nampahory azy ny mpitifitra ny tifitra azy sy nanenjika azy nampahory azy ny mpitifitra ny tifitra azy sy nanenjika azy io Josefa io zany dia ho tifitifirin'ny olona mivava mialatsiny amin'ny hoe filazana azy hoe entre parenthèse zany ho tifitifirin'ny olona mitaim-bava tifitifitra fanenjena tifitifitra fankalana tifitifitra variraraka dia hipitipitika any amin'io Josefa io zany hoy nitsodrano nefa Josefa mavokatra sa tsy mavokatra ozy izy zany hoe ny mamokatra ihany zany ny tifirina fa rehefa tsy mamokatra ianao tsy izy pitifitra ianao enjana koa zany zay mamokatra dia vo tifitifitra tsy isy akanavaka na izy na izy nampahory azy ny mpitifitra dia nitifitra azy sy nanenjika azy nitifitra azy sy nanenjika azy ny rehetrarehetra raha misy olona matenjika tokoa nery zareo ngamba dia marino raha diso zany fa dia ty pasteur Mayol ty tena tsy mbola nahita olona matenjika ohatran'izy ty fa dia atao ahoana moa fa ngamba zay ny tantaran'ny Josefa nitifitra azy sy nanenjika azy kanefa mateza heriny tsy pikany ary mailamalaka nisandry ny tanany avy amin'ny tanan'ilay maherin'ny Jakoba dia avy amin'ny mpiandry zay vato lampin'ny Israely zany hoe na dia io Josefa io zany dia Andriamanitra mihitsy le mpiandry ny vato lampin'ny Israely no naniraka azy ka na dia mafy aza ny fanenjena ny fitifirana azy dia tanan'Andriamanitra ny aro azy dia teny avy izy 9:20 avy ny Andriamanitra ny rainao ka izy no hamonjy anao avy amin'ny tsotoa ka izy no hitay anao dia fitahina avy amin'ny lanitra any ambony sy fitahina avy any amin'ny lalina zay any mamitsaka any ambany ary fitahina amin'ny nono sy ny kibo zany hoe hiteraka ny vehivavy tsy miteraka rehetra hitombo ny mponina hitombo ny fiangonana satria avy amin'Andriamanitra rainy izany fitahina zany fitahina avy any amin'ny lanitra ambony izany dia zany nitsodrano ny rainao avy amin'ny Jakoba zany mihoatra noho ny avoana mandrakizay sy ny zavatra mahafinaritra any amin'ny tendrombohitra fahagola hoe ondoa ny Josefa izany dia ho tampon-dohan'ilay malaza tamin'ny rahalany
io Joseph io zany nahavany problema tao amin'ny fianakaviany zay nankalainy sy nenjeny fianakaviany hovonoina. Io Joseph io zany navonjy ny fireneny Egyptianina, navonjy ny fireneny Israely. Io Josefa izay nenjehana, izay nankalaina, izay nifofoina ho faty io mba tsy ho tanteraka ny nofiny, fa izy ihany namonjo ny rahalany rehetrarehetra ary de nakoka teo anatreny ny rahalany rehetrarehetra. Ahoana ary no amitinana an'izany afatra izany. Fitiantsika lizy iverenantsika ny ndrepandeny ao amin'ny Jaona toko fa 12 tao. Jaona toko fa 12 fa na dia ny fofony ainy aza ny rahalany Josefa de tsy mba namaly faty an'ireny rahalany reny izy. Na dia nanenjika azy sy nitifitifotra azy aza ny rahalany de tsy mba namaly faty tamin'ireny izy, fa de nivonjeny ireny rahalany ireny raha fitinana ny tantaran'i Josefa. De hoy tsika tamin'ny Jaona toko fa 12 tao le toriteny anatin'ny perikopa. Jaona toko fa 12 de ny 7 tao amin'ny 30. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatreny azy izy, dia tsy mba nino azy ireo mba hatanteraka ny teny nataon'ny Isaia mpaminany hoe Tompo, iza no nino ny teny nampitondraina anay ary iza no nampiseho ny sandrin'i Jehova. Izany tsy nahaizany nino satria hoy Isaia efa nahajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na lala ny fony, dia tsy bebaka izy ka tsy hasitrana azy iza ozy izy nino ny teny nampitondraina anay. Iza mba nino an'izany? Zany hoe ara-tsoratra masina daholo ny trangan-javatra mipetraka. 2:7. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy, nefa no ny fariseho dia tsy nanaiky ireo fa ndrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Ina moa mpanapaka autorité? Maro ny mpitondra fanjakana no nino nanaiky an'izany Jesosy zany, fa natahotra hoe sao dia voadaka amin'ny fiangonanao, sao dia voaroaka fa aleo miafinafina ambadimbadika aty, aleo miafinafina ambadimbadika aty. Fa manaiky zay mariny zany tsodrany mirary soa maro ny mpanapaka no nino azy nefa no ny fariseho dia tsy nanaiky ireo fa ndrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Zany mampatonga ny faritra tsirary avy reny rehefa misy fanasana ataotsika dia misy mpanapaka, zany hoe misy mpitondra fanjakana tena tsy masaha mihitsy manatrika fa zavatra atao fivoriana sy fitoam-bavaka na zavatra ngezabe ataotsika fiangonana ohatra zao, zareo manome lalana makasitraka fa tena tsy masaky mihitsy zareo hoe sao de manahirana fa de makasitraka zay. Fa reto namantsika reto de tsy mba menatra, tsy natahotra tonga eto na pastera na mpitondra fanjakana omentsika voninahitra Andriamanitra satria zava-dehibe ny fahatongavantsika eto izany rahalahy sy anabavy ao amin'ny Tompo. Satria nahoana ina mampatonga an'ireo olona reo ozy izy tsy nino an Jesosy ary tsy tonga nanatrika an'le fanasana 7 fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Zany hoe ny voninahitra avy amin'ny olona zany natorana fa tsy ny avy amin'Andriamanitra. Fa reto vahintsika nasaina reto tsy mba natahotra ny voninahitry ny olona izy fa natahotra ny voninahitra izy n'Andriamanitra de tonga makasitraka ary vahiny nasaina malala rehetrarehetra ny Tompo anay tahantsika ho ambinina am'izay atao daholo tsika rehetrarehetra, fa dia ny voninahitra Andriamanitra no mijerevantsika matotsika nasa tonga eto amin'ity toerana ty. Apokalipsy toko 1 vaky teny farany ataotsika famitinana, vakina fotsiny io fa tsy ho velabelarina intsony satria tsy fotoana famaky famelabelarana ny bokin'ny Apokalipsy mondroany fa de io ny anatin'ny perikopa de ho vakina amintsika. Apokalipsy toko 1 hoy ny fanambarana ato, ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga afaingana, ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny Jaona mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy de ny zavatra rehetra zay efa hitany. Ny fanambarana zany ny ainga avy tanin'Andriamanitra nomenan'i Kristy. Kristy naniraka ny anjeliny naniraka azy amin'ny Jaona. I Jaona nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy ny zavatra rehetra zay efa hitany. Hoy izy 9 sambatra zay mamaky sy mihaino ny tenin'ny faminaniana ity ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro. 7 indro izy avy amin'ny rahona ary maso rehetra hita azy na de zay nandefina azy aza ary hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany eny amen. Ny afatra zay nomenatsika ta anatin'ity androany fitokanana ny fiangonana eto ampanenjanana ty de tenin'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra ny mpanompony dia izy naniraka ny anjeliny
ny anjely naniraka amin'ny Jauna i Jauna nanambara zany tenin'Andriamanitra izany dia izay ny netsoina antsika rehetra hiary asa amin'Andriamanitra hitondra ny hafatr'Andriamanitra izay nomena ny Kristy naniraka ny anjeliny nomena ato anatin'ny soratra masina ary ny hafatra ato amin'ny soratra masina dia vakina isam-piangonana hoe sambatra zay mamaky sy miainy ny teny famineny ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny atombotra ny andro iny andro atombotra io ho avy Kristy eny amin'ny rano lanitra ny maso rehetra ahita azy ary ny firenena rehetra ety ambony tany no ahita azy sy tomany koa ny antony zao fivorintsika eto zao ny antony hitsanganan'ny fiangonana tsiraray avy na inona anaran'le fiangonana na inona dia samy hanomana ny olona ho any amin'ilay fitsenana be voninahitra n'ilay Kristy ka raha maty ianao hitsangana maty raha velona ianao hitsena velona azy dia mba samy anana anjara ny fiainana mandrakizay eny antsika ho azy eny ny dera sy ny voninahitra mandrakizay alleluia amen. Izay zany ny hafatra amin'ity androany ity koa dia manasa antsika mba hitsangana hivavaka amarana ny fotoana. Hivavaka itsika ary Jehovah-Andriamanitra ray eo hoy Jesosy izay tompony fanambarana to amin'ity boky ny Apokalipsy ity rehefa naniraka ny anjeliny izy tamin'ny ilaza izany hafatra izany tamin'ny Jauna mpanompony nanao hoe sambatra zay mamaky sy miainy ny tenyity faminaniana ity ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny fa tombotra ny andro fa ho avy Kristy eny amin'ny rano lanitra ary maso rehetra hita azy hitsara ny velona sy ny maty koa dia mivavaka zay tompo ny vaokanao tsiraray avy ene malagasy eto amin'izao tontolo zao zay mino anao tokoa ka nino ny teny izay nampitondraina anao dia mba hanana anjara amin'izany fiainana mandrakizay koa na izahay rehetra tonga eto sy izay mandre zao hafatra izao ka raha ho avy any amin'ny rahona ny lanitra tokoa ny ianao Jesosy eo dia mba hifaly izay hitseny anao eny amin'ny rahona ny lanitra ary hanana anjara amin'izany fiainana mandrakizay izany koa dia atolotra ianao ny dera sy ny atra sy ny voninahitra mandrakizay halleluia amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana raha tratranay mpisakafoanana ianao dia mirary ianao zotomana atao tokantrano ato nandrezan'ny hafatra izany raha te ambony fiarakodia ianao dia tantanan'ny tompony dia antsika rehetra amen.